fa ny miaravantsika rehetra izay manaraka nyity serasera telo minitra ity indray voalohany indrindra aloha tombo voany andro dia mirary soantsika rehetra tratran'izao taona vaovao vita amin'ny folo sora arivo izao samy manana zavatra iriny amin'ity taona ity dia mba samy tanteraka amin'ny araka n'izay zavatra iriny raha tsara izany manaraka an'izany na dia efa tamin'ny herintaona aza dia misaotra ihany koa n'ireo izay nahatsiaro ny tsingeritaona nahaterahako tamin'ny maly ka ny araba sy nanome cadeau ny fanomezana nangatahako moa dia mba hoe ho betsaka ny misabone amin'ny YouTube-ko dia tanteraka ireo tokoa izany dia misaotra anareo satria feno dimanjato isika amin'izao ankoatran'izay teny kely rehefa tomba voatran'izao tokoa ho an'ny malagasy dia fitsidihana ny ray aman-dreny ohatrany hoe fanaterana valim-babena amin'ny ray aman-dreny rehefa krismasy dia miaraka mivory ao an-trano ny fianakaviana fa efa tomba vao dia miaraka mandeha makany amin'ny ray aman-dreny manatona ny ray aman-dreny fisaorana tamin'izay zavatra rehetra efa nataony tsy tsapantsika tokoa rehefa mbola zanaka isika hoe inona daholo ny zavatra ny soa nataony ray aman-dreny antsika fa rehefa manomboka miteraka vao tena tonga saina fa ny zazakely rehefa ray aman-dreny ianao rehefa manan-janaka ianao dia hitanao hoe tena mila concentration izany hoe fanaraha-maso efatra amby roapolo ora sy efatra amby roapolo rehefa matory ary izy mbola mila jerena ihany sao dia hoe sepitra sao dia hoe tsy miaina tampoka sao dia hoe menjera ohatran'izany ka tsika nohatran'izao zany dia nisy be da be ny zavatra nataony ray aman-drenitsika ny fandraisana anjarany tamin'ny fitomboana sy ny fitandremana antsika be da be mihitsy indraindray ako mieritreritra hoe matoa ohatran'izao misy maso anankiroa misy sofina misy vava misy nretsarehetra tsy simbasimba dia vokatra ny fitantanana ray aman-dreny satria raha va tsy mijery kely fotsiny nge ny ray aman-dreny na ny reninao na ny rainao izay mitazona anao dia mety misy fiantraikany amin'ny zaza izay mety misy fiantraikany aminao ka hoantsika izay matsapan'izany dia amin'izao fotoana izao tomba voatran'izao indrindrandrindra no andehanana anatonana isaorana ny ray aman-dreny ka raha ohatra ka misy ny zavatra ny disadisa na misy ihany koa ny zavatra tsy fankahazoana teo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia anjara ny zanaka ny manatona ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny manaiky sy mandray foana ilay hoe ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka fa ny zanaka ny mahafoy ray aman-dreny ka raha ohatra zany ka manatona ny zanaka dia raisin'ny ray aman-dreny hatrany ka amin'izao fotoana izao mitomba voatran'izao no fotoana indrindra anatonana ny ray aman-dreny dia zahako manaroatra manokana misaotra amin'ny papanay sy mamanay izay isaorako an'Andriamanitra fa samy mbola velonaina misaotra anareo tamin'ny zavatra rehetra izay efa nataonareo hatramin'izay ka mbola ataonareo manohy mifanohana anareo ambavaka ny fifampiresadresantsika ny fananarana isan-karazany fa tena manohana tokoa izay ihany ny zavatra ataontsika resantsika androany fa dia misaotra antsika rehetra izay mbola manaraka nyity serasera telo minitra ity ilomadahoana